Ry havako malala ao amin'ny tompo ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Fanompoana anaty fifaliana. Fanompoana anaty fifaliana. Zany no asongadin'ny mofinainantsika anio. Romanina 5:5, ny andinin'ny voalohany hatramin'ny 5. Fanompoana anaty fifaliana. Atao anatin'ny fampianaram-pinoana izay ataon'ny apôstôly Paoly ho an'ny fiangonana tany Roma, dia asongadiny ny anjara toeran'ny fanamarinana amin'ny finoana, ilay fahasoavana raisina avy amin'i Jesoa Kristy, ilay efa nanolotra ny ainy hamonjy izao tontolo izao. Izay rehetra nandray zany fahasoavana ao amin'ny Kristy zany no afaka manompo anaty fifaliana. Eto dia azavaina fa fototry ny fifaliana entina manompo ilay fahasoavana nomeny Jesoa Kristy. Hoy ny andinin'ny 2 manao hoe, tamin'ny alalany koa no efa nahazontsika fanatonana amin'ny finoana ho amin'izao fahasoavana hitoerantsika izao, ka dia aoka isika hifaly amin'ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra. Etsy ankilan'izay dia mbola ampirisihana ihany ireo mpino hahay hifaly tsy noho ny amin'ny fahasoavana fotsiny ihany, fa noho ny amin'ireo dingam-panompoana samihafa izay hatrehana. Eo amin'ny andinin'ny 3 ohatra dia ambara fa ny antony sy ny fototry ny fanompoana dia miankina indrindra amin'ny fahoriana, ny faharetana, ny fahatsara-panahy, voazahatoetra ary ny fanantenana. Ny fahoriana, ny faharetana, ny fahatsara-panahy voazahatoetra ary ny fanantenana. Ireo no iorenan'ny finoan'ny mpino, ary ireo no antoka sy antony mahafaly amin'ny fanatanterahana ny fanompoana an'Andriamanitra. Ry havako malala ao amin'ny tompo, tsy mandeha ho azy na mandeha tsy voizina tahaka ny lakan-jejo ny fanompoana kristianina. Tsy mandeha amin'ny fahazarana fotsiny ny fanompoana kristianina, fa tsy maintsy tefen'ireo singa samihafa izay nahatonga azy ho mpanompo. Mipetraka ary ny fanontaniana manao hoe, io mpanompon'Andriamanitra io ve mahatsiaro ho nandray ilay fahasoavana avy amin'i Jesoa Kristy? Jesoa Kristy ilay niteny manao hoe, tsy anareo no nifidy ahy, fa izaho no nifidy anareo. Io mpanompo manatanteraka asa fanompoana io ve mandalo ireo dingana samihafa amin'ny fanompoana arak'izay hitantsika eto? Mandalo fahoriana sy fizahan-toetra va izy? Miatra aminy ve ny faharetana, manam-paharetana eo am-panatanterahana ny asan'Andriamanitra ve izy? Mandalo azy ve lay antsoina hoe fahatsara-panahy voazahatoetra ary manatanteraka fanompoana ao anatin'ny fanantenana ve izy? Ireo rehetra ireo no manefy ny mpino anana fifaliana amin'ny fanompony an'Andriamanitra. Jereo tsara zany fa tsy araka ny servisy fanaon'izao tontolo izao, ohatra hoe ny servisy militaire, ny servisy amin'ny asam-panjakana, fa tena ireo heverina fa fitsapana, ireo ndray aza no miteraka fifaliana eo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Ianao ary ry havako,
mpanompon'Andriamanitra va ianao, meno tompo anjara fanompona amin'ny sokajiny samihafa va ianao, mpitandry na mpiandry, dekona, tompon'andraikitra amin'ny sampana samihafa. Ny miantoka ny fanompona izay ataonao voalohany indrindra dia ilay fahasoavana nomena anao. Tena azonao antoka tokoa ve fa manana anjara amin'ny fanompona io ianao? Tena fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra anao ve ny fanompona ataonao io? So dia ianao no te anatanteraka ny fanompona fa tsy Andriamanitra no nametraka anao tamin'izany. Misy olona te ho mpitandrina satria heverina fa izany no mahazo tombotsoa betsaka. Te olona satria heverina, sy dekona satria heverina fa izany no be voninahitra. Te ho mpiandry satria izany no ankatoavin'ny olona teny. Te ho tompon'andraikitra amin'ny sampana samihafa satria misy tombotsoa ny tena manokana. Tena te anao ny fanompona va ianao? Sa ny tompo mihitsy no nanome anao izany? Zay andanina. Fa etsekilany koa entina paherezana antsika mpanompon'Andriamanitra rehetra. Ny fanompona ataonao va mandalo fizahan-toetra, mandalo hiaretam-pahoriana, ananana faharetana, hizahana toetranao ary anananao fanantenana ve sa hoe baiko nomena anao ty tanterahana na hoanina tsy hoanina. Misy fanantenana velona izay vokatra sy asan'ny finoana ve amin'ny fanatanterahanao ny fanompona izay nomen'Andriamanitra anao? Na inona ry havako toe-javatra isehoany, endrika miseho eo amin'ny fanompona ao an'Andriamanitra, dia tsarovy fa mitondra fifaliana ho anao reny. Tsy mampisento anao ny fanompona an'Andriamanitra, natao voaja-toetra aza, fa mifanohatra amin'izany to azahoana fifaliana hideranao sy hanomezanao voninahitra an'Andriamanitra azy. Mampahery antsika rehetra ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika, hazoto amin'ny fanompona an'Andriamanitra, na toinona endrika isehoany, na ahoana, na oviana na oviana, dia ho feno fankatoavana an'Andriamanitra isika satria izy no efa niantso antsika. Ary ny fanahy masina izay nomena antsika no nentiny nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ho ao-pontsika dia manatanteraka fanompona anaty fifaliana isika. Dia n'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Amen. Vavaka isika ry havako. Tompo Andriamanitra rainay tsy toa, lehibe ny fitiavanao ka niantso anay izay tsy tohinona akory hanefa ny fanomponanao eo anivon'ny fiangonana sy ny tontolo izay nomenao anay. Misaotra anao zahay satria efa niantso anay ho mpanompo mahatoky eo anatrehanao ianao. Ianao ilay mandray anay araka ny habeny indra fonao. Mivavaka izahay mba hahazo hery eo mpanatanterana izany, ka natohina fahoriana zakainy, na manahoana ny faharetana sy ny fizahan-toetra, dia hanana fanantenana izahay satria ianao Jesosy no mitarika anay. Entinay ambavaka ireo mpitory filazany tsara marobe izay indraindray mitady ho kivy, ho ketraka, ary indraindray aza toa miemotra sy miverin-dalana mihitsy. Ny fanahinao masina ho amin'izy ireny, ananany fiadanam-po ao aminao. Dia ataonay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy izany mivavaka izany. Misaotra Andriamanitro, eny misaotra. Amen.